Mbola ijano anatin'izay fanaparitahana nyrano fisotro madio izay ihany sika ametraka farihy ahafahana manangona rano ao Atsimon-drano ao. Ny ministeran'ny rano, ny fahadiovana sy ny fidiovana tafiditra ao anatin'ny pakady ny fitantanana ny rano napetraka ity ministera ity izay foto-drafitrasa izay araka izao fanazavana oetiny ministra tompon'andraikitra zao. Efa voadiditra hatramin'ela ny fanaovana farihy sy nampivarina farihy akoato mitazomana any Tsimba efa misy miezaka ataon'ny ministera rano miaraka fisinapany amin'izany tsy hoena amin'ny farabolana marsa fa naponao zany hoe zarika ministera zany lakoretenu izany dia anisan'ny tety tsy maintsy ataontsiketsiky manao zay vilitsika manao zakaty fa aoka misy pasamy atsapa tsika rehefa zay isany sogadina misy tamin'ny atsika ray aoka rehetra misamy atsapa tsy renivohitra rery tsy mirenivohitra Madagasikara rery tsy miparitana rery miparitra rery no mila tsaraina fitantanana zavatra dia tsy fitantanana zany nefa zay hita raha tokony mila fantanina satria raha tsy teny araka tsy miala atsimo dia tena anisany fatra tena dimy fa teny rehefa mbola mamenatra sady mampalahelo misy ny faritra migavana amin'ny rano misy ny faritra na ny tanàna na distrika zay tsy mahazo rano zay fampivarana zay tsy maintsy